Ieny mbola tsy mitsahatra trano moa zany ny tena koa manamafy hatrany ary manentana antsika vahoaka malagasy ny amin'izao toedra raha ara-pirenena izao. Efa ela moa zany apôstôly Marika Tatandraza no nanao propagande mikasika an'ity fanjakam-pisorona ity. Nataona nakoako maneran'ny Madagasikara ny atao hoe fidio Jesosy Kristy. Indrindra moa tany Mahajanga moa zany tena tsy nisy tsy nalalan'izay ny olona rehetra tao Mahajanga tao nisy carnaval lehibe izay ny hoe namakivakiana ny tanàna. Izany hoe ny fanjakam-pisorona akory tsy hoe vao androany vao ny fironina na vao hoe androany vao zao vao nataotao le fanjakam-pisorona fa efa hatramin'ny programa nampitondran'i Jesosy Kristy ny apôstôly Marika Tatandraza moa zany io fanjakam-pisorona io. Ka tsika moa zany hitantsika matetika eny amin'ny Facebook hoe fidio apôstôly Marika Tatandraza ho filian'i Madagasikara, zay ihany zany matetika publication hitantsika eny amin'ny Facebook eny. Ka mety tsy fantatritsika nefa zany hoe inona marina moa ty fanjakam-pisorona ty, moa ve le fanjakam-pisorona ve de républicaine ihany sa ahoana ny mikasika an'izay fanjakam-pisorona izay? Ny fanjakam-pisorona ry havana de tsy misy ifandraisiny amin'ny resaka républicaine fa manana ny lalam-panorenany manokana ihany koa ny fanjakam-pisorona zay efa vita tamin'ny taona 2024 io lalam-panorenana io, ary efa navoaka ihany koa be da be ny olona efa nahita an'izay lalam-panorenana nivoaka izay. Ka ny républicaine nefa zany zavatra hafa, zany hoe filohan'ny république no mitondra eo, fa ny fanjakam-pisorona zany de manana ny rafitra ny manokana ny fanjakam-pisorona. Ka de ao anatin'izay zany no anetanako antsika vahoaka malagasy hoe ndao tsika hifidy an'io fanjakan'Andriamanitra io hifidy any apôstôly Marika Tatandraza satria izy no nirahan'i Jesosy hitondra ny fanjakam-pisorona io. Ineny lava ihany koa de efa nitondra ny projet io teo amin'ny resaka loterana moa zany, ny loterana mahalala an'izay tsara hoe ny mikasika ny fanjakam-pisorona io kanefa zany tsy tanteraka le izy fa amin'izao fotoana izao no atanterahany le izy. Ka de manentana antsika ihany koa zany mba hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza sady hiala tanteraka amin'reto resaka républicaine reto satria efa hitantsika tsara fa ny fandimby nitondra takeo reo olona maro isan-karazany nefa tsy misy hita hoe tena nanafaka an'ity firenentsika ty fa vao maika nianahantratra ny firenena. Samy mitady ny tombontsoa ny tenany avy ny tsirairay fa tsy misy mijery ny an'ny vahoaka. Ka de zay zany mahatonga mbola manentana antsika hatrany hoe ndao tsika hifidy an'ity fanjakam-pisorona ty fa tsy misy vahaolana intsony ny amin'ny firenentsika malagasy raha tsy zay fanjakam-pisorona zay. Ary tokony ho faly ary tsika vahoaka malagasy satria na nivavaka nampianarin'i Jesosy koa ary nefa nateny an'io hoe ho tonga anie ny fanjakanao ka tsy tokony ho gaga zany tsika vahoaka satria tsika malagasy ne mpivavaka ary mahalala an'izany daholo io le fanjakana ny tenen'ny baiboly le hoentin'ny apôstôly Marika Tatandraza. Ka de manentana antsika vahoaka hatrany ny amin'izay zavatra zay hoe ndao amin'izay tsika hifidy ny fanjakam-pisorona, ndao hialantsika reto mpanao politika zay tena hoe resaka politika ihany ny andreo ary reo tsy hijery atsika faritra enina eto Madagasikara zany nanao ahoana na anao ahoana na iza ny hitondra eo satria mbola resaka hoe tsy resaka Andriamanitra io fa resaka olombelona dikan'izay fitiavan-tena hatrany no manjaka eo. Ka ndao tsika hijery ny olona mijery an'ity firenentsika ty, olona nirahan'i Jesosy zany hoe candidat Jesosy hitondra ny atao hoe fanjakam-pisorona apôstôly Marika Tatandraza izy rery ihany no vahaolona farany ho an'izao tanindrazantsika zao. Mankasitraka anao nianatra amin'ny farany ny amin'izay fandaharana zay.